miarabanareo amin'ny anaran'ny tompo isambaravarana ry avako vavaka isika andriamanitra rainay io rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao dia mbola fifaliana ho anay indray ankehitriny ny andreny teninao misaotranao izahay ny amin'izany teninao izay ambaranao aminay izany dia aoka ny fanay masinao anolo-tsaina ny mpanomponao ry tompo amin'ny anaran'i Jesosy amen. Ny tenin'Andriamanitra izay andraisantsika afatra amin'izao fotoana izao dia araka ny Jaona 5:12, Jaona 5:12 ny 9 sy ny 2. Kanefa manasanao hamaky ny Jaona 5:12 ny 9 ka hatramin'ny 17 amin'ny fotoana mampahalalaka anao. Amin'ny anaran'ny tompo, izao no tena voaloboka ary ny raiko no mpamboatra. Ny sampandrehetra eo amiko izay tsy mamoa dia esorina, fa ny sampandrehetra izay mamoa kosa dia amboariny mba hamoa bebe kokoa. Arak'izany ten'Andriamanitra izany, Jesosy milaza ny tenany eto ho voaloboka. Arak'izany dia izao hoe efa nisy voaloboka izany talohan'i Jesosy. Ao amin'ny testamenta taloha, ny voaloboka dia kisarisarin'reto vahoaka Israely. Hoy ny mpanao salamo ao amin'ny salamo 80:9 manao hoe amin'ny anaran'ny tompo, nisy voaloboka nafindranao avy tany Egipta, nandroaka ny jentilisa ianao ka namboly azy kosa. Nitevy teo alohany ianao dia namaka lalina izy ka nameny ny tany. Inona moa ny voaloboka? Mino fa maro sika mahafantatra ny voaloboka. Ny voaloboka dia zavamaniry, voankazo fihinana tena tsara sy mahasalama. Manome voany betsaka izy. Fa raha tapaka amin'ny fotony voaloboka dia tsy misy ilana azy. Tsy mamokatra intsony izy amin'izay satria ny fakany dia mahita ny sakafo betsaka mba ahafahany voaloboka mitombo. Ka raha mitapaka ny voaloboka dia tsisy mamelona ilay sampany intsony. Toy izany koa isika, raha sanatria tapaka ny fifandraisantsika amin'i Jesosy Kristy dia tsy mitombo ao aminy isika. Ity voaloboka ambara ity isika dia ry aloha dia kisarisary ny firenen'i Israely. Firenen'i Israely izay nentin'Andriamanitra nivoaka avy tany amin'ny tany fanandevozana tany Egipta. Voaloboka nambolen'Andriamanitra izy io, asehony amin'ity fireneny ity ny alalin'ny fitiavan'Andriamanitra azy, fa dia nokarakarainy fatratra izy ary dia tsara faniry, tena tiany tokoa ny firenen'i Israely tahaka ny fitiavany ray ny zanaka. Izao tsaroa fa ireo ray aman-drenitsika ireo koa dia ireo ray aman-drenitsika ireo dia tena mikarakara antsika eo amin'ny fiainantsika isan'andro dia handeha ary isika hanaja sy ho tia azy. Noho ny amin'ny fikarakaran'Andriamanitra reto zanak'Israely reto dia nananteny izy ahita voatsara taminy, kanefa dia voalobodratsy no hitany, voaloboka tsy mahatehinana. Inona no nahatonga io voaloboka io voalobodratsy araka ny ambara eto? Ny zanak'Israely mantsy dia izao, nanompo sampy izy ka tafasaraka tamin'Andriamanitra, tsy mifikitra taminy, dia izay no nahatonga ny zanak'Israely tsy namokatra vokatra tsara fa lasa vokatra ratsy no hitan'Andriamanitra taminy. Isika koa dia mila mitandrina tsika satria mila mifamatotra akaiky amin'Andriamanitra, mila mikambana aminy amin'ny alalan'ny vavaka ataontsika, mazoto mamaky ny teniny isan'andro. Andao ary isika anantona an'i Jesosy amin'izao isika antsika izao. Aoka isika azoto anotena ho an'Andriamanitra, aoka ho mahatoky amin'ny fitiavany isika sy ny fanekena nataontsika taminy ary andeha amin'ny fahitsiana. Noho izany dia
mila mitoetra ho mahatoky isika rehefa mbanjina an' Jesosy Kristy sy mino ny teny fampanantenany. Mila mitandrina koa isika amin'izao amin'ny fitaoman'izao tontolo izao izay mety anadinoantsika an'Andriamanitra. Misy fanantenana ho an'izay miverina amin'Andriamanitra amin'ny fony. Mampahery azy ireny Andriamanitra, mitady azy hiverina ao aminy noho ny fitiavany azy. Aokary isika hitodika amin'Andriamanitra, fotoana tena mety izao. Na manahoana fanalavirantsika an'Andriamanitra. Na manahoana fahalavonao teo anatrehan'Andriamanitra, dia manatona an'Andriamanitra fa vonina ny amelany elokao izy rehefa miverina sy mibebaka aminy ianao. Raha tafasaraka aminy ary ianao dia miverenaingana aminy fa mamindra fo aminao Andriamanitra. An'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Vavaka isika. Andriamanitra rainay io dia misaotranao izahay fa nasehonao anay ny fikarakaranao ny zanak'Israely fahizay ry Tompo, kanefa dia nivadika taminao izy indraindray. Ary izany dia ampianarinao anay mba hitandremanay koa, mba hiankinanay aminao mandrakariva eo amin'ny fanarahana anao. Misaotra Jesosy. Amen. Rehefa malala hiditra amin'ny tompo ampitombona mandrakariva amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Hivavaka isika. Indretony ray zahay Andriamanitra, manatona seza fiandriananao, mpianakavin'ny finoana, sady ho azavay ny teninao mba ho afaka manazava ny hafa ihany koa. Dia mitarianay amin'ny fananao masina ny anaran'i Kristy Jesosy. Amen. Ny ten'Andriamanitra zay valahatra mofinainy anjarantsika ry havana amin'ny ity alatsinainy 5 Desambra 2022 ity. Terak'izay hita ao amin'ny Timoty voalohany toko 2 ny andiny voalohany hatramin'ny 7. Timoty voalohany toko 2 ny andiny voalohany hatramin'ny 7. Mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo samy. Koa mananatra voalohany indrindra aho mba hatao izay fangatahana, fivavahana, fifonana, fisaorana ho an'ny olona rehetra. Ho an'ny mpanjaka mba amin'izay rehetra manana fahefana mba hiainantsika miadana sy mandro fahizay amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra sy ny fahamontinana rehetra. Izany no tsara ka ankasitrahana eo mason'Andriamanitra mpamonjy antsika, izay tia ny olona rehetra ho vonjena ka ho tonga amin'ny fahalalana ny marina. Fa iraino Andriamanitra, ray mipanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona, dia Kristy Jesosy izay olona. Sady nanoditra amin'ny tena no avitra isolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Mba hanao izany no nanendrenay ho mpitory sy apôstôly, molazany marinao fa tsy mandainga, ho mpampianatra ny jentilisa amin'ny finoana sy ny fahamarinana. Ray masonao manamasinanay amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Deo raisika manokana riavana ny andiny fahaenina izay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Kristy Jesosy izay olona izay ny fiafarany andiny 5 sady nanolotra ny tenany ho avitra isolo ny olona rehetra dia zavatra ho fitory amin'izao androny izao. Zavatra anankitelo izay asongadana izay amin'ny ten'Andriamanitra izany raisitsika avy any amin'ny farany. Fitory amin'izao androny izao. Voalohany andron' Jesosy Kristy izao. Andron' Jesosy Kristy izao. Ny olombelona no mahita hoe zao ndray dia andron' zao dia andron' Nitsy, andron' roa any amin'ny kolotsaina samihafa dia hoe zao tsika dia miditra ao amin'ny andron' Tigra, zao tsika dia miditra amin'ny andron' Kisoa, zao tsika dia miditra amin'ny andron' zany no fitanisana ataon'ny olombelona fa amin'Andriamanitra riavana mazava. Andron' Jesosy Kristy izao. Inona ny dikan'izany? Manana fahefana amin'ny vanim-potoana rehetra ny Tompo, ary dia izy no manana ny fahefana ary tompony ny fahefana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Ray izay. Ny faharoa,
nanolotra ny tena no avitra isolo ny olona rehetra, isolo ny olona rehetra. Raha mamaky an'ilay 15 ka hatramin'ny 17 isika dia mahatazana ny fitanisana hoe mivavaka ho an'ny olona rehetra ny amin'ny 1 zany, mivavaka ho an'ny mpanjaka ny mpitondra fanjakana mba amin'izay rehetra manana fahefana, zany hoe na ny manam-pahefana na ny tsy manana fahefana dia avitra isolo azy Jesosy Kristy. Tsy misy olombelona na iray aza eto ambonin'ity tany ity afaka nilaza fa nahatongavany dia hamonjy ny olona rehetra afa-tsy Jesosy Kristy irery. Jereo izay karazam-pivavahana fantatrao fa tsy misy na fohy ny aina hamonjy ny olona rehetra afa-tsy Jesosy Kristy. Inona no antony? Ny antony dia satria tian'Andriamanitra ho vonjena ny olona rehetra. Zany no vaky teny hitantsika teo amin'ny 14 izay tian'ny olona rehetra ho vonjena. Na ny manam-pahefana, na ny vahoaka entina. Rehefa mbola mahatsiaro teny ianao fa olona dia tonga hamonjy anao Jesosy Kristy, na manaiky ianao na tsy manaiky. Raha mbola malaza ianao hoe zaho tompoko dia olona dia tonga hamonjy anao Kristy. Zavatra lehibe faharoa zay. Anankiray fahatelo dia le hoe avotra. Voambolana tsy dia mahazatra loatra antsika amin'ny teny malagasy ity hoe avotra ity, fa ny tena hevitra izy io eto dia zao: mba hazona mamonjy lay olona zay ao anatin'ny trosa be, resaka trosa manko, ity resaka avotra ity. Tsy voalohan'ilay olona intsony ny trosany dia tonga Jesosy Kristy nandoa zany trosa zany 100% afaka teo ambany fahefan'ny trosa mba hanaradian'i Jesosy Kristy mpanafaka. Anisan'ny trosatsika ny ota zay nataontsika. Tototry ny ota ny fiainan'ny zanak'olombelona rehetra, tsy maintsy aloha nefa izany trosa zany. Zany no lalàna amin'ny fiain'ny trosa, tsy maintsy aloha. Dia nisy nandoa ary Jesosy Kristy zany nandoa azy zany teo amin'ny hazo fijaliana. Teo ny ilazany an'ilay teny malaza hoe vita, na koa hoe voaloha tanteraka ny trosa. Dia voavonjy ilay olona, avotra ilay olona. Rehefa malalo amin'ny tompo, tsy mbola tara ny fotoana, any tompo ny fotoana fitory amin'izao andro zao zany. Voalohan'i Jesosy Kristy tanteraka ny trosanao, aza mitrosatrosa intsony. Ilay teny Jesosy hoe aza manota intsony, miara lalana aminy mba hatanteraka izany. Ivavatsika. Misaotra Jesosy ô, dia rasa mankalaza mevonahitra anao zay fa ianao nahaloha tanteraka ny trosanotanay teo anatrehan'Andriamanitra ary tsy manana fahefana hampitrosatrosana intsony Satana. Mampianaranay andeha amin'ny fahendrena ambany fitarihan'ny fanahy masina, mba olona avotra ka mitory ny famonjen'i Kristy amin'izao androny izao. Ankasitraka raha io. Amen.